zava-dehibe amin'ny mahafiloana fiangonana ny fitoriana filazantsara. Azo lazaina mihitsy aza fa zay no ambaran'ny soatra masina ho antom-pisian'ny fiangonana. Araka ny baiko no omeny Jesosy raha niakatra tany an-danitra izy ny hoe mandehana ianareo de tao mpianatra ny firenena rehetra de manao batisazy amin'anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina ka mampianatra azy izay nampitandremoko anareo ary indreo mba nareo mandrakariva marapahatonga ny fahataperan'izao toy izao. Fitoriana filazantsara zany zay asa andraketan'ny fiangonana manontolo nefa de misy sampanasa de ny asa fitoriana filazantsara na FF niovy ny fiangonana de tao anatin'ny efataona no niezaka nanofana ny fiangonana amin'izany antom-pisian'ny fiangonana ny amin'ny toe-tafika masina ny amin'ny zavatra kendrena ny amin'ny zavatra tiana atongavana de ny tonga ny olona rehetra andre ny filazantsara de ny fitiavan'Andriamanitra zany. Zay no nahatonga tamin'ity taona 2024 ity ny hoe hidina antsehatra amin'izay manateraka ireo fifanana mitohitohy natao nandritry ny efataona zany hoe ny fiomanana nandritry ny taona teo aloha ka tapaky ny fiangonana manontolo tamin'ny alalan'ny fivorian'ny katolika ny mpandraisana fa ny 9 Jona 2024 nanaovana ny fampavahana ankalamanjana fitoriana filazantsara eto amin'ny faritra ny komina katolika sy ny manodidina. Anjara oro lehibe moa zany ny asan'ny tanterahana de ny voalohany ny famanginan'ireo faritra sy ny toriana ny filazantsara tainan'ireo tokantrano samihafa tao anatin'ny faritra enina mandrakotra ny komina katokely zany zay nanaovana moa mahazatra hoe fitsidihana isam-baravarana. Mahafinaritra ny vokatra satria nahatratra any amin'ny tokantrano 900 mahery no voatsitika sy nanaiky nampandroso ny fiangonana dia ny alahady maraina kosa no nanaovana ny fampavahana teo amin'ny kanja moa zany zay hitantsika sy natrehantsika dia maro tokoa ny olona na kristianina zay tonga tsy ny mpiara-mivavaka isan-kalahady ihany atao fitandremana fa nisy koa ireo olom-baovao mihitsy zay nateraky ny fitsidihana sy ny fanaovana tafika masina isa-tanàna moa zany. Ny tolakandro ariva moa dia mbola nitohy tamin'ny fanentanana fitoriana filazantsara tamin'ny fiarahana tamin'ny tarika Kristofo Ratrema zay nahavory olona tokoa de soaran'Andriamanitra fa izy moa ny tompon'ny fikasana izy koa ny fahandahafirariana de tanteraka somatsara ny tafika masina zay tanterahan'ny fiangonana tamin'ity taona 2024 ity. Ny vokatra raha zay no azo lazaina de azo refesina amin'ny zavatra anankiroa. Ny voalohany aloha teo fanomanana ny mampisaotra an'Andriamanitra ny fiantanam-po sy ny firaisan-tsaina ary ny fiombonana teo anivon'ny fiangonana fa ny kristianina tsiraray avy ny sampana tsiraray avy dia samy ny faharimbona nanatotosa sy nanateraka zany tafika masina zany ary zay no lavana fa tsy hoe nitondra hery vaovao sy nampiorona ny finoana tamin'ireo vao nitoriana filazantsara ny tafika masina iny fa tena nitondra ezaka sy dingana vaovao koa teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zay nanehoany ny fiangonana fa teny iray izy ary nitanjona kendreny dia ny fitoriana filazantsara ka ny sampana rehetra dia nivondrona tamin'izany. Ny vokatra faharoa dia teo amin'ireo olona zay tonga arak'izay fahanambara moa zany dia raha ny maraina dia teo amin'ny fanisana teo 100 teo ny tonga ny maraina ny hariva mahery ny 100 araka ny tombatombana zay natao zany hoe tena nahataona olona maro tokoa zany. Tsy farana teo moa izy fa ireo olona zay nanolo tena dia misy ankehitriny efa niditra ho isan'ny fiangonana ary niditra ho isan'ny mpiomana ompandray ny fanasan'ny tompo. Zany ilazana fa tsara ny vokatra ary voninahitr'Andriamanitra irery antsy. Tam-pamaranana angamba no anambarana fa santatra ny amin'izay fivoahana fa araka nefa natao moa dia mitohy hatrany ny fitoriana filazantsara tao anivon'ny fiangonana ary dia fampandaminana indray
ny toerana sy ny fomba hita manatanteraka zany amin'ny taona ho avy, dia ny vokatra rehetra ny dia atao voninahitran'Andriamanitra, dia ny fiadanan'ny Tompo kosa ho antsika tsirairay avy. Sandratsika mafy mihitsy ny etaeta tonga eto amin'ity toerana ity ianao, tsy fahatongavana fahatongavana fa misy etaeta te ahita Jesoa, fa mangataka anao ahavako, aoka tsy ho verimaina zao présence anao zao, aoka tsy ho verimaina. Fantatrao tsara mihitsy ny tenin'i Jesoa ho an'ny apôstôly raha vao nandeha nitoro filazantsara, aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranao, aza mifaly satria tonga eto ianao, fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranao. Asehoy amin'ny tombo zany etaeta zany. Jesosy mamaly ianao, sambatra anao na sy mangetaeta, fa izy novokisana afako. Aizany misy anao ry Jesosy, mba hira mifonao any ianao. Ivavahantsika zao, ianao no mivavakavako, ianao no mitaraina, ianao no miantso, ianao no midera. Aza mody mivavaka havako, aza mody mikipy, tsy ny vavaka rehetra kory ny tafakatra any an-danitra, fa ny vavaky ny manana fotorotoro sy manana fanahy mangorakoraka. Andao hivavaka amin'izany fanahy torotoro sy fo mangorakoraka zany havako. Andriamanitro, tonga eto zay. Resy lahatra fa tsy misy mpamonjy ankoatranao. Tsy mahavonjy ny vola, tsy mahavonjy ny tôbily, tsy mahavonjy ny trano, tsy mahavonjy ny dada sy mama, tsy mahavonjy ny mpitondra fahatsakana. Ianao any Jesosy no samy laza avy mba hanananay fiainana, hanananay be dia be. Ianao ihany Jesosy ny samy laza za mpiandry tsara manolotra ny aiko hamonjy anareo sakaizako. Ary mahafaly anay Jesosy raha no lasa sakaizanao zany. Tonga eto amin'ity toerana ity zay, mankalaza anao na tsy tazanay maso azy ianao, mino tanteraka mihitsy zay fa eto ianao, be voninahitra ianao. Mankalaza anao zay Jesosy amin'ny fonay rehetra, fiangonana manontolo miombona amin'izany rehetra zany Andriamanitro. Mba raisinao na iza firy taona ny vavahana na firy andro ny vavahana, mba hankasitrao re Tompo zao fahatongavany hiaona aminao eto amin'ity toerana ity zao. Aoka hatsiaro hatateraka ny teninao nao Jesosy manao hoe eo amin'ny toerana izay antsonareo ny anarako, eo no hitahiko anareo. Miandrandra zany filatsahan'ny fitahinao zany Jesosy zahay, miandrandra zany filatsahan'ny famelan-keloka avy aminao, fa hanavozana olona vaovao zany Andriamanitro. Mba ataonao zany Andriamanitra amin'ny tsirairay avy, amin'ity andro androany ity. Zay rehetra mitanondrika eto mahatsiaro ny vesatry ny fiainan'Andriamanitro, ataovy mitraka izy androany. Fantatray fa zany ny filazanao ny tenanao, Andriamanitry ny fampiononana rehetra, mampahatanjaka ny reraka, ataovy amin'izay reraka Tompo, zany fanatanjahana ataonao zany. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Efa na eo midina manatrehana iny ianao. Yeah.
soratra masina tsika tompoko fa meloha isany kosa dia hiaraka hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra tomponay io dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra sy mankasitraka anao hatrany fa tafavory soma tsara teto izahay. Ianao no nitantana ny dianay ka ianao fanahy masina no taritalana anay ahafahanay manompo anao eto amin'ity kianja ity izay samba ny vao nitanterahana tamin'ity anio ity. Mahatokony efa izay fa ianao no nandamina izany ary tafavory eto izay dia sambatra izahay fa manatrika anay ianao Jesosy. Andray izany teny soratra masina izany ary izay ankehitriny teny izay nalahatra ao tamin'ity anio ity. Mangataka anao fanahy masina nefa mpitoetra izany teny izany. Tsy handalo fotsiny fa mpitoetra mahery aty anatinay ahafahanay indray miatrika ny fiainanay amin'ity tontolo ny andro ity sy ny fiainanay ho avy manontolo. Apetraka ifenao aminao ary Tompo izany fotoana rehetra izany ho vonina hatrany amin'ny avo indrindra. Dia amin'ny anaran-tsonao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amaksy andray ny teny soratra masina ary tsika tompoko amin'ny Salamo 119:9 hatramin'ny 110. Dia ho tohizantsika eo amin'ny Jaona 4:4-30 ka hatramin'ny 7:30. Dia ho faranantsika eo amin'ny Apokalipsy 2:7-20 ary faranantsika amin'ny 7:20. Rehefa hitantsika tompoko dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Avia jereo ny asan'i Jehovah izay mahatonga faharavana ety an-tany, mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany izy, manapaka ny tsipika sy ny manito ny lefiny izy ary mandoro ny sarety amin'ny afo. Mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Hisandratra amin'ny firenena samihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra Jakoba no aroantsika. Dia mbola tohizantsika favaky ny teny. Izany dia hitantsika amin'izao 9:4-30 dia atsahatra amin'ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaka Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Ho faranantsika ao amin'ny Apokalipsy 2:7-20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao no lazainy zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dehibe noho ny voalohany. Kanefa manateny aminao aho satria ianao nandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka nampianatra sady manoloko ny mpanompoko hitsangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro bebahany izy nefa tsy nety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamaiko eo am-pandriana izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy bebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary ho vonoiko amin'ny fahafatesany ny zanany. Ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa ianareo izay sisany Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa ary andry azy amin'ny tehimby izy ka noritoro azy toy ny fanoritoroana vilany tany dia araka izay efa niraisiko tamin'ny raiko ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masino manamasinana famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Iloso amin'ny toritentsika ary avako. Mialohan'izany dia mba tiako indrindra mba hatsanganao ny baibolinao. Tsara ve ty baibolin'i Jesosy ty?
mba mitenena mafy ianao raha tsara ty baibolin' Jesosy ty mahafaly anao ve mihinana an'ity andao mba hitehikotsika raha mba faly akanina mitehaka ho an'ity baibolin' Jesosy ty iroso mitoritentsika rehetra hitsangantsika ary ny teninao rehetra tompo tena maminay zany hitsangantsika anao zany hery zany ary ny tenin'ny baiboly ny sabatra entinay andresy ny baiboly Minaran'ny tompo ry havana mbola napaka marikariva amponareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana Afamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika andro miavaka na lahady miavaka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay misy antsika ty andro anio ity satria anehoantsika lay fitiavana izay fanambarany Paoly apôstôly ka nilazany hoe fitiavan'i Kristy no maninona no manery anay manery antsika mba iombona sy zara lay fitiavana manafaka ao amin'ny Jesosy Kristy lay tompo sy mpamonjy izao tontolo izao misy soratra lehibe hitantsika tsy ambandereo latsy kanefa koa miveriky fa afitsika averina miaraka dia ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahaenina amby telopolo vakiko dia averitsika mafy miaraka mba hitoetra ao am-pontsika zany tenin'Andriamanitra zany ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo iarahantsika mamerina ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo teo amin'ny fiainan'i Jesosy raha lazaina tsotra dia tsy mba nitoetra ny betsaka zany hoe mijanona amin'ny toerana anankiray fa nivezivezy mandrakariva izy nitory tenin'Andriamanitra zay ambarany fa avy amin'ny ray avy amin'Andriamanitra ary nampianatra ka nitety vohatra maro dia maro ary eto amin'ity Jaona toko fahavalo ity dia ny zavatra hitantsika dia izao mipetraka teo kianjan'ny tempolo tao Jerosalema Jesosy ka nanambara tenany zao no hitantsika eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo amin'ity Jaona toko fahavalo ity ho Jesosy teny tamin'ny olona indraika nanao hoe zao ny fahazavany zao tontolo zao zay manaraka tsy mba handeha maizina fa hanana ny fahazavana zao ny fahazavany zao tontolo zao ho Jesosy Kristy tsy dia koa mahalala fa misy teny hafa zay ambarany Jesosy koa momba azy zao ny vavahady zao ny diran'ny ondry hivoaka sity izy ka azo hanina zao nofonaina zay mihinanao dia tsy hofatona tsy mizaozao Jesosy Kristy milaza an'izany fa manambara sy manolotra mihitsy ny tena eto izy lay fahazavany zao tontolo zao dia manolotra fanafaha manafaka amin'izay genja ny fahotana rehetra zay no hitantsika eto rehefa nanambara an'izany Jesosy dia maro nino azy eo amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo dia olo voalaza ny Jaona eto hoe dia maro ny nino azy ka nanaiky azy fa nisy kosa reo sasany zay laza azy oso tena mahalan'Andriamanitra ny fariseo nilazany hoe ianao dia manambara ny tenanao ka tsy marina zay ambaranao fa Jesosy nilazany hoe zaho manambara ny tenako ny ray koa manambara ny eo amin'ny teninareo na sitrapon'Andriamanitra dia milaza fa marina ny teny ataon'ny vavolombelona roa ka marina zay lazaiko ary zay no natonga teny eo amin'ny andininy fasivy amby roapolo sy ny raiky amby telopolo zay niraisitsika teto teo Jesosy tamin'ny Jiosy zay nino azy raha mahatra mitenika ianareo dia mpianatra tokoa ka ho fantanareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy handevo ary reo dia namalika nanao hoe taraiky Abrahama izahay fa tsy mba handevon'olona hatrizay kely zay ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo taranaky Abrahama zahay izy reo ka ahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo ry havana malala matetika tokoa zany ny fakapana zany no fahatsokevitra indraindray raha lazaina ny olona anankiray hoe ianao ve mivavaka ianao ve kristianina inona valiteny ataony ahoana ny lazainao tsy mpivavaka maninona ny lazainao tsy mpivavaka fahatezerana indraindray fa hatrizay nge no dadabenay no kristianina efa hatrizay nge no ray aman-dreninay no kristianina efa hatrizay ane no antatray zany atao hoe vavaka nahoana mambaran'ireo ho afaka ianareo efa mpivavaka azy tsy marina ve zany ry hava ary zany indraindray mahatonga mpiarahamonina misy antsika
mahatonga zay toerana misy antsika mivavaka kanefa tsy manana fahafaha arak'izay fahitan Jesosy azy ary nambany Jesosy ka nilazany hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa zay rehetra manota andevo zay rehetra manota de andevo niota ary zay ny mahatonga an Jesosy milazany hoe ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva zanaka no mitoetra ao mandrakariva ko raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo tsy mahavolo zany ry havako ary tsy manafaka atsika amin'ny herin'ny fahotana gejany fahotana ny filazana tsotra hoe kristianina na mivavaka fa tsy maintsy manaiky isika fampanota ary manatona ny tompo isika mba hahafahany amin'izany fahotana izany tena malala etsaka ny fahazaran'ny ratsy zay ambaran'ny soatra masina fa mbola mangeja mbola mety mamatotra mbola mety hiainana ary mbola mety fanao zay rehetra milaza azy mpivavaka anatenge vakitsika ny Galatianina toko fadimy ny andininy fasivy ambin'ny folo zao ny voalaza ao anatin'izany soatra masina izany fa miariary ny asan'ny nofo ty zao jangajangana fahalotona jejejona fanompotsapy fanaovana ody ratsy fandrafina fandirana adilà fiafinafonana fifampiandanina fisarana fitokonana fialonana fahamamona filalaovandratsy ary zay toy izany sy mbola taratra sy hita ao amin'ny fiarahamonina misy atsika ve zany ry avy ary vao mainky aza mibaribary ary vao mainky aza totazana mandrakarivo zany endrika izany asy isika moa raha indraindray mba tratra riva mody amin'ity fiarahamonina misy atsika ty neto akady kely azy ary vao mainky amin'io fa anendreny voaty fa mitombo de mitombo zany atao hoe jangajangana izany ary tena mahavaky fo mihitsy ary tsy vitan'izany koa fa miariary amintsika mihitsy zany atao hoe fifandanina zany fijejejona samihafa ary zany ilazany tompo hoe aza milaza hoe efa afaka izahay fa mbola betsaka ny voagezy mbola maro ny voafato mbola be dehibe no tena ao anatiny zany toetra zay ambara fa asa nofo izy zay ambaran'i Jesosy fa tena tsy mamela ny olona anana ny fiainana mahazanak'Andriamanitra mahonafaka azy zany ry havana filazany eto fa Jesosy milazany hoe zay rehetra manota dia andevo de hoy apôstôly Paoly raha mahatsiaro zany teny zany iza no nafaka amin'ity tena ny fahafatesana ity fa mba maniry ny anao ny tsara ihany aho na ny vitako zay tsy tiako atao ny vitako impiry moa ry havako impiry amintsika mba naniry ny sasany na ny maro amintsika ny hoe amin'ity anio ty aho de tsy sotro toka intsony ary atsarovako rehefa tombo avao rehefa nao hoe nivoady fanao tombo avao no manafaka fa rehefa tonga ny tombo avao samy milokaloka mba tsy lazako hoe miozonozo fa samy maniry ao am-poko mba hiala am'izay rehetra mangeja voalaza teo sangendresy tahaka an'izay ambarany apôstôly Paoly hoe mba maniry aho ny anao ny tsara fa tsy zay sitrako no atao satria mbola mangeja sy mitoetra amintsika ny asany nofo mbola mitoetra mandrakariva isika ho toy zay eo ambany geja ny fahotana izy ary no anafaka atsika amin'izany zay no zay Jesosy tamin'ny Jiosy eto sy reo nanatrika azy fa izay mbola manatrika koa antsika kety ka miteny hoe raha ny zanaka no anafaka anareo ho afaka tokoa ianareo ahoana mory havana no lazaina hoe tsy misy fanafaha ary tsy misy mahafaka amintsika amin'izany herin'ny fahotana zany raha tsy Jesosy Kristy rery ahy fatatsika ao amin'ny jaune toko fa 3:4 la teny noko fa itsika tsendery zao ny voalaza zao hoe toy izy anareo ne hoe toy zao nomeny ny zanakay tokana mba tsy ho very de tanimo azy fa anina fiainana zao natoko sarotsika tokoa fa zany fitiavany Jesosy azy zao toy zao ary ny finoana azy ny tompo sy mpamonjy fanekena azy ny tompo ny fiainana zany no nananao hery andavana tsy andesena zay mety fanangejany famatorana ataony avana malala raha ny ray mandeha Jesosy aneo zany fitiavany mpanota izany ka mietrano tao amin'ny Zakaiosy itsika ny tantaran'ny Zakaiosy de hoy ny mpianatra sasany manaraka azy ary indrindra moa ny fariseo mpanota dalàna fa nahoana ny mpampianatra anareo no hiatrano amin'izay olona mpanota fa maninona ny metrano amin'ny olona mpanota ny mpampianatra anareo zany ry havana
raha tenin Jesosy dia hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody. Zay rehetra manamary tena, zay rehetra dia hanamarina ny tena, zay rehetra tsy mihevitra azy fa manotana no tsy tena ampiatrahana an' Jesosy. Azany no mahatonga an' Jesosy somary enjana indray ny teniny. Ilazany hoe mety manafotona raha miakatokiny hoe matahory ianareo fa mety ndrevanjanga no alohanareo alefara. Tsy maintsy miaiky isika riava fa tsy mahana hery, tsy mahana fomba, tsy mahana fanao, tsy mahana zavatra entina mandresy mieriny raha tsy ny fanekena an' Jesosy Kristy le maty teo amin'ny azo fijaliana fandraisana ny rano manadio sy manasasantsika amin'izany fahotana. Ka meteza meteza anaiky apetrahana an' Jesosy fa zany faneketsika zany maholo mantra atsika izany no anafara zany anatsika fahafaha mahapetrahana azy. Eny raha mahatsiaro finaritra isika kanefa mitoetra amin'ny aretana ka tsy mitady zay mpanasika tsy navasika niany. Raha mahatsiaro matanjaka isika ka tsy mila ny herin'Andriamanitra anana hery zoromy amin'ny fiainam-pamonjena antsika ny tsy ny finaritra mila mpanao fanafody ny tompo manetrany to amin'ny Zakaosy fa ny marary ary tsy tonga tady marina ho fanompamontana. Indraindray zany no tsy takatry ny maro ka raha misy olona tonga mivavaka somary na toetra hafahafa na toetra zay tsy nevelona hoe fa mba maninona tiako ary izy, maninona atao am-piangonana ary izy, maninona ary izy no tonga mivavaka dia indraindray moa dia zay mierika any daholo ny mason'olona fa naninona ary rakoto azy tahaka an'izao na rasoa tahaka an'izao na rabe tahaka an'izao no mivavaka satria mieritreritra isika rehetra zay efa anatin'ny trano fiangonana fa tsy mila fibebahana izy. Fambarany tompo tsy mitady ny marina izy fa mitady ny mpanota sy ny bebaka. Tsarovy havana malala fa eo natreny famonjena ataon'Andriamanitra atsika mbola misy mandrakariva ny fahatsoana zay ataontsika. Raha notanisa ireo teny tamin'ny Galatia ireo ny apôstôly Paoly dia mbola mbetsaka no mitoetra amin'izany toetra izany ka anio miantso anao ny tompo, miantso atsika ny tompo. Eny tianatona atsika ny tompo. Ao amin'ny Apokalipsy dia misy teny hoe indro efa mitsangana ambaravarana aho ka mandondona dia toy atsika raha misy mihain'ny feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hitoetra. Efa namono varavarany fonao ianao hatramin'izay fa ndraindray koa dinao zany anindray tian'ny tompo mbola voainao midanadana, tian'ny tompo mbola alalanao, eny tian'ny tompo hitoetra tsy hianao intsony zany fanafara tamigejany ota zay nataony Satana amintsika izany ka miteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tsarovy ry havana fa eto zany tsy misy hoe afaka tapany na afaka atonontonony fa ho afaka tokoa ianareo no afaka amin'ny hery sy fakenjany Satana dia afaka miteny tahaka izay ataon'ny Paoly apôstôly hoe tsy zaho tsony ny velona fa izy fa Kristy ny velona atao anazy. Raha samy teny zany sika ary mino aho fa samy teny zany daholo sika e satria afahan'Andriamanitra dia tsy hitany ao amintsika intsony ireo rehetra zay voatanisa teo, tsy ho tazana amin'ny fiainantsika intsony zay rehetra voatanisa teo zay heriny ota sy asany nofo fa zay ambary sy tian'Andriamanitra ho tazana amintsika arak'izay hita ao amin'ny Galatianina ihany dia andeha ovakitsika ndray io Galatianina io ka ny andininy 2:10 zao no tazana amintsika rehefa miteny zany tsika hoe nafahan Kristy tamin'ny fahotana satria mibebaka marina nampiditra azy ao am-pontsika mametraka azy ho tompo sy mpamonjy dia zao no tazana amin'ny fiainantsika. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraky ny filan'ny nofo ianareo fa nofo manoatra ny fanahy ary fanahy manoatra ny nofo ary ny fanoatra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo. Raha tarihiny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Dia ry amin'ny andininy 2:20 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiava, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famorapanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonona-po.
sy misy lalàna manotra izany fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba mifaniriny sy mifilany tamin'ny azo fitsarana. Tsy mahafinaritra ve ry havana malala raha mba tazana sy mitoetra manan-kariva eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika, ao anatin'ny fiainan'ny ankorantsika, ao anatin'ny fiainan'ny fianakaviantsika, ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina misy antsika, ao anatin'ny firenena misy antsika, zany hoe fitiavana, fifaliana, fiadana, faharo-po, famorapana, fanaovan-tsoa misy amintsika ve ry havana tsy maniry izany. Anio teny amintsika Jesosy ny alalany teny raha raisitsika ho tompo sy mpamonjy tokoa izy anafaka atsika tokoa amin'izay gezany fahotana izy ary meantsika ireo fiainam-pahafahana satria zany endriky ny toerana endriky ny fiainana ny olona afaka ao amin'ny Kristy miaina amin'ny fitiavana mahana fifaliana mahana fiadanam-po sy faharo-po eny manao soa sy tifahana. Avana malala tamin'ity firenena anankiray dia nisy mpanjaka anankiray zay nalaza fa tena tiany vahoaka ary nandroso dia nandroso ny fanjakana ary dia nanana mpitantana ny harena izy ny volany ary natoky an'io mpitantana ny volany io izy kanefa zao ny zatra mitranga ty mpitantana ny volany ty rehefa natoky an'io fa endren'ny mpanjakany io sy ny fitiavany azy dia nanararoatra izany ka isan'andro izy dia maka vola amin'ilay volan'ny fanjakana dia nakatrany izy satria mo matoky azy ny mpanjaka izy raha teo koa miseho matoky eo natrehan'ilay mpanjaka dia makatrany izy tonga ny farany taona zay tsy maintsy hanaovana ny famoahana ny fitantanana ny vola sy ny harena teo amin'ny fanjakana ary tsy maintsy hamoaka an'izany izy ary efa nijereny efa niopapana sy afaka averina intsony zay rehetra nalainy tao amin'ny tahiry ny fanjakana satria rehefa nandinika izy dia na ny harena ny manontolo eny tamin'izany fotoana zany na ny ankonany manontolo na ny fianakaviany manontolo no amidy dia tsy mahaloza ny trosana lainy tao anatin'ny harena ny fanjakana zany indray alina izy raha tao amin'ny toerana fiasana mieritreritra an'izany tsy hitany intsony zay andony trosany tsy hitany intsony fomba merenany zany trosany zany ary fantany fa tsy maintsy ho tezitrany ny mpanjaka dia anapa-kevitra izy hoe tsy mahasoa atsony novelona satria raha iseho natrehan'ny mpanjaka namitaka ny fitokisany ary natrehan'ny vahoaka fa amenarana tsy hita nonono azo dia napa-kevitra izy namono tena ka atao anatin'ny efitrano zay niasany dia nakataratasy izy alohany amono tenany dia mbola nieritreritra ihany izy ka nisoratany hoe iza reny afaka anafaka ka andozo trosa beako za soratany tamin'ny taratasy iza reny ho afaka anafaka ka andozo trosa beako za dia soratany tena tsy mora nefa ny mamono tena dia nanjary nangolongolo ny fony ary rotsaka ny ranomasony ny afarany mamerimberina eo izy iza re Andriamanitro iza reny ho afaka andony trosa ka anafaka amin'izao fahafatesana izao farany reraka izy dia renoka teo niondana tamin'ilay taratasy rehefa tonga ny any maraindratsy jeren'ny mpanjaka fa mbola mirehitra ny efitrano zay niasan'ilay mpanompony dia gaga izy nahoana ny ray maraina mbola mirehitra ihany tonga ny amin'ny roa maraina mbola mirehitra ihany tsy nahandro ny mpanjaka fa lasa nandeha hoe fa misinona azy rehefa tonga tao amin'ilay efitrano izy dia io lay mpitantana ny vola nitokisany matory eo amin'ilay taratasy feno ranomaso ka nivakiny ny mpanjaka rehefa nakisany ny tanan'izay nanakona ilay soratra ka nivakiny hoe iza reny ho afaka anafaka amin'izao trosaka zao ialako amin'ny fahafatesana dia nakisaka ilay mpanjaka moramora ny tanany dia nalainy ny peniny dia nisoratany teo ambany teo zaho no anafaka anao amin'ny trosana ka anomenao ny fahafahana anananao fiainana dia nisiniaviny amin'ny sinoeny mampanjaka azy tonga ny maraina
taitra ilay mpanompon'ny mpanjaka ndeha hamono teny izy kanjo tazany teo amin'ilay taratasiny soratany fa nisy soratrany hoe izaho no nafaka anao ary andony trosanao ka nomenao ny fiaina jereny soniany mpanjaka taitra ihany izy jereny ihany tena soniany mpanjaka ity ary faly izy ka tonga nandeha nakany amin'ny mpanjaka ary niraisiny mpanjaka rehefa mifora sy ny bebaka ary nanomboka teo dia tonga mpanompo maso izy riavana malala toy zany koa ny fiainantsika isan'andro isan'andro indraindray isika manamavo ny fitiavan'Andriamanitra manararoatra ny faharom-pon'Andriamanitra indraindray isika eny za moa tsy dia mba tianyity teny ity hoe ka dia mandeha tany moa ka maninona moa tsy maintsy solafaka miloloha lanitra ka tsy maintsy lena ka atao inona fotsiny ary ny kiraro misy antidérapazy atao inona ary ny elobe sy ny pardesira mbolo lena ihany fa rehefa amenanao ny kiraro zay afaka miaro anao ny tany malama omenanao ny elo ahatonga anao tsy ho lena omenanao ny pardesi sasany ange sady mitondra elo mitondra pardesi mbola lena ve izy fa matonao lena tsy entinao ny fidina omen'Andriamanitra anao dia ny fiainam-pamonjena ny finoana eny ny fitiavan'Andriamanitra zay efa nitiavany anao asoronao za ka mahatonga anao ao anatin'izany anio ry havana ny tompo no milaza aminao indray milaza amintsika indray fa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo izy efa maty teo amin'ny hazo fijaliana mitondra ny ota antsika rehetra nandatsaka ny rady zany no manadeo antsika ary zany no manafaka antsika amin'ny geja sy ny hery ny fahotana rehetra ka ahafahantsika indray ho tonga zanak'Andriamanitra ary zany no ambaran'ny soratra masina zay rehetra nandray azy dia maninona dia nomeny hery ho tonga inona tsy ho tonga malaza fa ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra dia omeny fanahy mahery fa tsy fanahy iosana ka manana ny hery ny fanahy masina zay manafaka azy amin'ny fanongoleny Satana zay manafaka azy amin'izay mety fahazaran-dratsy manafaka azy amin'ny fiainana zay tsy mamendriky intsony ny mahazanak'Andriamanitra ry havana malala antson'Andriamanitra indray ary sika anavao sy anamafy ary ampitoetra ny famonjena efa niraisika tao aminy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka hitoetra toy ny zanak'Andriamanitra manaiky ho tarihy ny fanahy masina miaina ny fahafahana dia ny fahafahan'ny zanak'Andriamanitra zay mitoetra ao anatin'ny fifaliana sy ny fitiavana ary ny fiadanana anio tsy mbola tara akory anio tsy mbola dila akory anio mbola afaka manatona ny tompo isika fa ho Jesosy tamin'ireo niaino azy raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ary tsy misy amintsika ireto ary mahatoky ahy fa zay maheny koa ny andalan-deany tsy tia hanana zany fiainany zanak'Andriamanitra ny fiainan'ny fahafahana dia ny fiainan'ny fitiavana ny fitiavan'Andriamanitra zany man'Andriamanitra ireriny ny voninahitra ao amintsika kosa ny fiadana ny tompontsika amen dao hitehaka ho an'ny tompontsika mahafaly atsika nandray ny afatra androany fa tia atsika Andriamanitra ary ilay fitiavana zay nitiavany atsika dia fitiavana nahoana izy mandrakizay fitiavana mandrakizay nitiavan'Andriamanitra atsika fa saingy izao na fitiavana mandrakizay zany nitiavan'Andriamanitra atsika tsy afaka nome fanafahana ao anao izy raha tsy manaiky anao aloha
mila fanako. Ho anao izay tonga eto androany mila fanafana, mba aneke ary androany fa ho afany ianao, efa vonona ny hanafaka anao ny tompo, tia anao izy, tia hanafaka anao izy androany, fa miantso anao ny tompo androany, meteza ho afana. Dia manontany anao izy, inona ny tianao ataoko aminao androany? Mba manana zavatra tian'ny tompo atao eo amin'ny fiainanao ve ianao androany? Mba misy zavatra tena tianao afahan'ny tompo eo amin'ny fiainanao ve androany? Meteza ho afahan'ny tompo androany. Andriamanitra miantso antsika androany manao hoe mitodika mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra ianareo, dia tsy tonga fatafitohina mahameloka anareo intsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fomba anareo sy fanavaovao anareo. Fa nahoana no hofaty anareo, mibeba mba ho velona ianareo. Miantso anao ny tompo androany hibebaka. Nahoana no andefitra amin'ny fahazaran-dratsy io? Zany ege ny teny teo zany be dia be ny olona mandefitra amin'ny fahazaran-dratsy. Manome fotoana androany ny tompo. Mibeba ianareo. Ny famatorana ary havana dia marika fa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Ko androany ny tompo miantso manao hoe iraka solon'i Kristy izahay milaza aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo mba ho raisinareo ny fanafahana. Aoka tena anaiky ianao fa mila mibebaka. Fotoana omeny tompo antsika izao, arak'izay vakitsika eto amin'ny Apokalipsy, nomeko fotoana hibebahana izy fa tsy mety mibebaka. Tsy ho anao an'izany fa nandray atentsika androany, raisitsika amin'ny fo zany androany, andao hibebaka amin'ny fahazaran-dratsy. Andao hibebaka amin'ny tsy fitiavana famakiana Baiboly io, andao hibebaka amin'ny tsy fitiavantsika vavaka io. Zany mahatonga antsika voafatotra, ny fijangatsangana, ny fahalotona, ny filalaovan-dratsy. Zany no marika fa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Fa ny lalana ahafahantsika fanafahana, andao hibebaka tsika hiverina amin'Andriamanitra, andao hiavana amin'Andriamanitra. Manasanao androany hanondrika an'iretsika hivavaka. Ianao ny hivavaka androany, manontany ianao tompo, inona ny tianao ataoko aminao? Mibeba, miverena ny tompo aloha. Tanan Jehova ozy izy tsy fohy fa mahavonjy, ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Ny helokareo, ny hevitra mampisaraka aminareo amin'Andriamanitra. Mila ravana zany hevitra zany androany. Andao anala zany tsika androany. Aza miavinavi mpanahy ianao, ekeo fa mila ho afahany ianao androany. Maneke ekeo ny fahadisoana androany. Vavaka tsika. Raha io vavaka miantso ny anaranao zay eto amin'izao toerana kianja malalaka izao tompo, satria ny teninao milaza raha eo manao hoe eo amin'izay toerana iantsonareo maliko anareo androany. Andre ny teninao zay tompo androany, fa matoa ane izahay, efa nomenao anay fanafahana, fa matoa izay voafatotra, tsy netina ifedina, tafasaraka aminao zay. Miaiky zay tompo androany, diso anatrianao zay raha eo mamindra fo, raha eo mamela heloka, raha eo mangataka aminao zay, fahadisoana rehetra andrina fona aminao zay. Ny amin'izay fanaovana tsinitsinina famakina ny teninao, fanaovana iambany zavatra amin'ny fifandraisana aminao amin'ny vavaka, fisarahana amin'izany anie tompo mahatonga anay voafatotra. Fona zay raha eo mamela heloka eto. Vavaka ho an'ireto vahoaka anao zay tonga marobe eto androany, hamindra fo amin'izao vahoaka zao anenao Andriamanitra. Tsy ireo araky ny alehibe ny fitiavanao reto vahoaka reto androany Andriamanitra. Eo anatrehanao mandrakariva amin'ny fahadisoana, sisy miafina aminao ny fiainan'ireo vahoaka reo. Fa androany tompo mingavy aminao zay, mamela heloka eto. Folo ny fahadisoana rehetra. Sasao madio zay mba ho afakota, diovy zay mba ho afapahotana, hafao amin'izay vazaran-dratsy rehetra mamatotra azy. Reto vahoaka anao reto Andriamanitra, maro ny vahoaka anao mbola voafatotra ny fahakizitinana, maro ny vahoaka anao voafatotra ny fijangatsangana, voafatotra ny fimamoana, voafatotra ny fidorohana, voafatotra ny fijejojejoana. Androany Andriamanitra mitalao aminao zay tompo, mamelany hafaho tompo, diovy afaka amin'izany faharatsiana rehetra zany misy amin'ireo vahoaka anao reo androany, voafatotra ny filalaovan-dratsy. Androany zay tompo mifona aminao raha io, mamelany heloka ny vahoakanao androany. Raha anao Jesosy aka hirotsaka, anadio ny vahoakanao, anadio amin'ny fahotana rehetra. Fa raha anao Jesosy manafaka ny olona amin'ny fahotana rehetra. Ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana isany andatana ny vavaka. Amen. Mafala milaza amintsika androany, zay rehetra raha tena vavaka ianao dia mafala milaza aminao androany, fa voafafan'Andriamanitra ny heloka tsika. Efa mifafan'Andriamanitra zany androany, anomboka iaina olombavao ianao, fa
fa izao tsy ampy le hoe mibebaka fotsiny vita zay ny fibebahana anahoana nitoy amin'ny fiainanao rehefa avy eo anahoana nitoy amin'ny fiainanao rehefa avy eo meteza tahaka zakaiosy rehefa mibebaka dia sananonitra zay zavatra tsy nentina taona ho anao koa androany vita amin'ny fibebahana zay fa masahia manonitra manao dingana vaovao fanaporofona vaovao fa olona vita fibebahana marina ianao androany mila anao ny tompo androany ary miantso anao ny tompo androany anao dingana ianao famonjena liavany dia izao Andriamanitra miasa fa izao sy anao koa miasa miantso anao ny tompo androany ianareo rehetra zay mangetaeta avy makanesa ty amin'ny rano maninona ozy izy zay mangetaeta maninona avy makanesa amin'ny rano miantso anao ny tompo androany anatona ny rano anao zay mangetaeta manova etika manatona ny tompo Jesosy Kristy no niantso ianareo rehetra zay miasa fandrandra sy mavesa-tetana ahoana ny toyany makanesa ty amiko fa izano anome anareo fitsara mitenin'ny tompo amintsika androany dia izao isika manatona ny tompo manome fitsarana ho atsika fa nanaitsika manao hoe zay ome fitsarana fa zay tsy anatona fa mila tika ny tompo manatontsika mba azo fitsarana zao ary zay rehetra mba mangetaeta androany sanganotana zay mba mangetaeta hoe za mangetaeta ny tompo ahy zay rehetra mangetaeta androany dia osony tompo ianareo zay mangetaeta makanesa amin'ny rano dikan'izany manova etika ianareo manantona ny tompo ianareo zay miasa fantatra makanesa ty amiko ho anomera fitsarana ho Jesosy Kristy atoloro amin'ny tompo ny tenanao andro manavoaza fanolora-tena androany mety efa laza ianao za efa nanolo-teny fa zao amafiso ny fanolora-tenanao androany ianao vo tenanao dingana anolo-tena miantso anao mihitsy ny tompo androany kenao mihitsy zany atsomo zany atoloro ny tenanareo ho falatsa velona masina ho an'Andriamanitra androany vita zay ny fibebahana manova dinga manomera fanolora-tena zay rehetra tapa-kevitra androany zay rehetra mba mangetaeta androany anolo-tena ho an'ny tompo anavao ny fanolora-tena koa satria efa vita fihavanana amin'Andriamanitra satria efa navelan'Andriamanitra ny heliko zay mba mangetaeta an'izany hitsangana izy anatanteraka ny hira ao aorianan'izay isy mivavaka fantatro fa misy tonga etintsika androany mba maniry ho hitina mbavaka manokana ao aorianan'ny hira misy vavaka fanolora-tena atao ary ao aorianan'izay zay rehetra mba mangetaeta mba mila hoentina mbavaka ianao misy mpanompon'Andriamanitra eo voatokana zay mitondra bady tahaka ny tony mandehandeha eny amintsika eny manatona andreny ianao vadika ery arinery misy toerana azo hitondrana mbavaka anao manokana mba hizaranao ny olana anao manokana saina rehetra ilahatra ety aloha ety mpamory saina afatsika nateraka ny andininy faharoa zay rehetra mba mangetaeta vavaka manokana dia anatona an'ireny mpanory saina ireny izy iroso ianao mangetaeta vavaka manokana fitondrana mbavaka manokana misy olana mba tiana ho zaraina anampy anao hitarika anao amin'izany vahaolanao amin'ny Jesosy Kristy zany reny mpanompon'Andriamanitra ireny hitondra anampy aman'olanao ireny mpanompon'Andriamanitra ireny maniry anana fiadanam-po zaho dia atolorony tenanao androany ianao mihitsy ny tena nolotra ny tenanao androany atolorony an'izay zao ny tenanao
ny tompo sy mpamonjy fiainanao. Aza ekena ho mpamonjy fotsiny ny tompo androany, fa eke ho tomponao. Atoloy azy ny fiainana. Raha io tao anatrehanao sy tao anatrehan'ny vavolombelona maro reto tompo, manolotra ny amin'ny rehetra anao zay tompo. Marina ny teninao Jesosy Kristy manao hoe raha misarakabika anareo dia tsy mahay manala zay. Fotoana maro nefa nisarahana taminao Andriamanitra ô, fa nahita olan'izay tsy lala fitsaharan'izay, feno tebotebo ny fiainanay. Fa androany miantso fanahenao tompo, makanesa fa ianao manome fitsarana. Amario mety vahoaka izay manolo tena reto izany tompo androany. Androany sivotsono ampandrenesy fitsarana izay rehetra tapa-kevitra marina, anolo tena ho anao Jesosy Kristy tompo androany. Ampandrenesy fiadanana izay rehetra tapa-kevitra andray anao tompo sy mpamonjy ny fiainany androany. Raha io raiso ho zanakao manaiky zay tompo, dia androany mivavaka ho andreto vahoaka reto zeto. Androany raha io soraty eo am-boky ny fiainana, ny anaran'ireto vahoaka rehetra izay nanolo tena mihavana aminao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay rehetra mangetahita vavaka, misy hira ho atao ty ao anatin'ity hira ity, manatona andreny mpanolo-tsainareo. Asa misarasara ianao, ilainao zany, ilainao zany hoentina mbavaka izany, ilainao mifampisara zany olanao izany, ho anao izany manatona. Aza mietetry ianao hoe olona no atononao, Jesosy no atononao, mampanantena fitsarana sy vahaolanao anao. Ao anatin'ity hira ity dia hitsangana zay rehetra mangetaheta hoentina mbavaka, anatona andreny mpanolo-tsaina ireny. Oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De
Zavatritsika tompo eny ry Andriamanitra io tsy hitsahatra ny saotra hidera anao izahay sapanay tokoa fa dia tena ianao lay ray na dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra aza dia be fiantra sy be hindra fo dia manondrika ny lohanay aminao eto izahay eto amin'izao fiarahamanjana izao zay ankalazana ny vonirahitra eny ry Andriamanitra tsy miafina aminao ny momba n'ity firenena malalana ity dia hi Madagasikara andalovana fotoana sarotra eny indraindray asa dia mila ho ketraka mila ho kivy izahay mianakavy kely malagasy eto anivon'ity firenena ity satria sapanay fa to mandondona eto amin'izao firenena izao ny ady sarita eny miatia traika mihitsy azy amin'ny tena sarotra indrindra eo anoloany zany dia valaketraka izahay malagasy kanefa rehefa vory eto izahay dia fantatray fa manatrika feno izao fotoana izao ianao koa dia tsy hitsahatra mitalao aminao ray izahay zay tompony fahefana hamony indrindra dia ny anatrehanao zao fiainan'ny firenena malagasy izao koa dia homeo ny fahendrena avy aminao izay rehetra mitondra n'ity firenena ity eny zany fahendrena izany dia mba hitodiany kokoa amin'ny vahoaka eto anivon'ity firenena ity ary dia tsy hitoy intsony fa dia nyhon'ny herinao sy ny fahefanao no hanafoanana ny ady saritaka ny fitadiavana ny fahefana ny fanaovana ny kolikoly ny fitadiavana tombontso manokana ho an'ny tena raha mahazo ny fahefana ary indrindra dia sy ny fieverana afa-tsy izay ampanjakana ny ery zany rehetrarehetra zany Andriamanitra anananao fahefana ka dia mitodia amin'ity firenena Madagasikara hitya ianao eny Andriamanitra mbola maro ny tsirariny ary mbola maro ny tsy hitsy zay mbola manjaka eto amin'ity firenena ity ary na ny marina azy na ny lalàna azy dia atao ohatrany akilabao toy tsy misy kanefa izay vaokanao mato fa ny lalànao no lalàna marina indrindra ary ny lalànao no lalàna ambony indrindra koa dia ampiaro amin'ity firenena ity izany hofona ny ady saritaka ary fona ny fitsitokotokony ny fifampandianeny ny fitiavana hitondra ny firenena dia tokony ho fitiavana tena hitondra amin'izany fampandrosoana izany koa dia ianao no manana ny fahefana amin'izany ry Andriamanitra vo indrindra eo koa dia mba handroso eto amin'ity firenena hitya izany lalàna zany fahamarinana avy aminao zany ka hananana an'izay fahandrosoana izay handroso tokoa i Madagasikara eny mitodika aminao manokana iza tonga amin'ny vanim-potoana ilanay mpitondra endry ilanay mpitondra matahotra anao ity firenena ity omeo mpitondra matahotra anao mpitondra endry ary rehefa matahotra anao dia mametraka ny vahoaka zay vahoaka anao ho ambony indrindra ho asoavina amin'izao firenena izao mivavaka amin'izany izahay Andriamanitra eny mivavaka ihany koa zay am'izay mbola matahotra indrindra ka sa ilazany marina fa mila an'izany fialan'ny tahotra izany araky ny teninao raha miaraka aminao iza no atohitrahanao ka dia tsisy atohitrahanao fa dia ilazany marina ary hitondra n'izao firenena izao eo
eo ambany ny fitiavanao, eo ambany ny fiadananao, fa dia tsy mitsahatra mivavaka aminao zany, dia mivavaka amizay olona afaka hitondra, tsy ny any amin'ny faratapony ihany fa dia ho amin'ny ananany aty amin'ny commune aty amin'ny district aty, any amin'ny faritra rehetra, olona matahotra anao ampatsakana zany rary misitsy zany eto amin'ny firenena, dia mivavaka manokana ho azy fa dia amin'izay rehetrarehetra ho atao eto anivon'ity firenena ity Andriamanitro, dia ho anao rery ihany midera mihaja ny voninahitra satria anao ny fahefana ambony indrindra. Amen. Mivavaka isika ravana Andriamanitro sitrakao nefa nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany ary mbola mampijoro azy mandraka ankehitriny. Tompo isaoranay manokana ihany koa ianao fa noho ny fitiavanao dia tsy diso anjara tamin'izany ity Madagasikara ity fa mijoro eto ny fiangonana na dia amin'ny endriny maro samihafa azy Andriamanitro, dia inonay fa sitraponao lahatra avy aminao zany, fa nefa tompo raha avy aminay olombelona ihany koa noho ny fahotanay no endrika iso zany fitokotokonay zany dia mamindrafo aminay. Andriamanitro, misaotranao ihany koa izahay fa mbola malalaka tsara azo toriana ankalalahana izany filazantsaranao zany eto amin'ity Madagasikara ity, ary ny fiangonana no loha laharana manatanteraka izany, koa dia mitondra mbavaka azy ireo zay ankehitriny. Ampio taio toany Andriamanitro ny fiangonana izay mikely any afatratra, mitory ny filazantsaranao eto amin'ity Madagasikara ity, ahatonga ny malagasy rehetra andoharitra eo ampototry ny fitalianao, ka iaiky fa ianao no tompo sy mpamonjy anay, ary tsy misy anarana ity ambany masoandro azona famonjena afa-tsy ny anaranao Jesosy Kristy ity. Taio azy ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara zay miantsona ho anay manokana ka hatrany amin'ny mpitondra ambony any amin'ny mpiandraikitra foibe, ka hatrany amin'ny fitandremana maro samihafa tompo, dia taio ny mpanomponao, taio ny filohan'ny FJKM, taio ny mpiandraikitra foibe, taio ireo filohan'ny synodam-paritany, taio ny mpitandrina ny kristianina any amin'ny fitandremana tsirairay avy any, mba ho kristianina mahatoky isahy mijoro ho vavolombelonao Jesosy Kristy eny fanady hatramin'ny fahafatesana azy. Taio ny fiangonana FJKM Ankadikely lafy izay efa nantsona ijoro vavolombelona eto amin'izao commune Ankadikely izany, ary dia manatanteraka izany eto amin'ity toerana ity izahay amin'ity an'ity. Taio ny ray aman-dreny mpitandrina, taio ny biro-piangonana, ny mpandray ny fanasany tompo ary ny kristianina tsirairay avy. Zay rehetra tsy voatakay tompo, nefa fantatrao fa mahasoa anay mahakasika izany fiangonanao izany, dia mino izahay fa ho tanterahanao araka ny habeny indrafonao, fa izany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Amen. Ny tompo vao nozarainao taminay teo, ny teninao manao hoe raha ny zanaka anao afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ianao ihany koa nefa nyteny fa izay mino ahy ny asa tokony ho tononkio, ary izay rehetra afaka ka nanolo tena dia manam-poroso zany fa mino anao ary mijoro vavolombelon'ny finao. Naniraka anay ianao, izay rehetra mino anao haino ny asanao izay natomboka tety amin'izao tontolo izao, dia ny fitoriana ny filazantsaranao, hitoro ny fanafahana izany nandranao anay, na izy izahay na izy
milaza ny tenanay fampino na izy izahay na izy ka milaza ny tenanay ho kristianina fanapaka-narana aminao Jesosy Kristy. Ny asa andrasanao aminay dia ny fitoliana ny filazantsara. Ataovy tsapanay zany Tompo, fa na izy izahay na iza tsy ho kristianina fotsiny anarana, na kristianina fotsiny ho an'ny tenanay, na kristianina fotsiny ho an'ny tombotsoanay, na ho kristianina fotsiny ao anaty rindrina efatra, fa irahanao ho mpanafaka ny kristianina tsirairay, ho mpanafaka eo amin'ny ankonany, ho mpanafaka eo amin'ny mpiarabelona aminy, eo amin'ny toeram-piasany, eo amin'ny fireneny, naiza zany manirahanao nay ho kristianina mpanafaka. Miangavy ianao zay Tompo, talao aminao zahay mba hanazany fanahany fanafahany zany ene ny kristianina tsirairay isambatan'olona, satria zany ho andraikitra andrasanao aminay ary tsy ny tsirairay ihany ko Tompo, fa ny fiangonana zay fiombonan'ny mpino, fiombonan'ny kristianina nanaiky anao Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy, mba ho tsapany fiangonana rehetra koa. Fa rehefa ho avy ny Tompo eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia ny fiangonana no hijoro ilay fofombadin'i Kristy ary ny zavatra angatahany Tompo aminy, andrasan'ny Tompo aminy dia ny fitoriana ny filazantsara. Miangavy ianao koa ary Tompo mba mihery ny fiangonana, na fiangonana inona na fiangonana inona, ka manaiky ianao Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy, ka mbola mino ny telo izay iray, ka mitovy fanafahana mba omenao hery ihany koa izy ireny amin'ny herin'ny faherezanao rehetra, mba hanaparitaka zany fanafahana zany. Eto amin'ity firenena ity koa Tompo, misy ny mbola ao anatin'ny fatotra ary marobe ireny ny fiangonana, ny kristianina tsirairay no andrasanao amahany fatotra ireny olona rehetra ireny, hitondra ny anaranao Jesosy Kristy izay fanafahana, ary mba ho firenena afaka ny ity firenena ity amin'ireo fahotana izay efa voatonona teo aloha teo, tamin'ny fizarana ny teninao zany, tamin'ny fandehan'ny fotoana rehetra dia efa nampahafantarina anay zany fatotra zany, mba ho fitaovam-piasana mahomby mahery eo am-pelatananao na ny tsirairay na ny fiangonana eo amin'ny famahana ity firenena ity amin'ny fatotra rehetra, dia ny fitoriana ny filazantsaranao zany. Dia eto Tompo dia mangataka indrindra ho an'ny fiangonana FJKM, fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay manana ny rafitra goavana dia ny asa fitoriana ny filazantsara na ny AFF na joro mihitsy eo anivony zany FJKM zany, mba ho fitaovana entina mitoro ny filazantsara, mandrindra ny fitoriana ny filazantsara ny anivon'ny fiangonana rehetra, ampaherezo ny fobe FJKM, indrindra fa ny fobe AFF zay tompona andraikitra amin'ny fanirahana an'ireny evangelista ireny any amin'ny poste d'évangélisation manerana ny Madagasikara zay mbola miaina ao anatin'ny sampy, Madagasikara zay mbola miaina ao anatin'ny fatotra isan-karazany, finonom-pona, ny fady sy ny sisa maro ny evangelista mitondra faisana Tompo miatrika ny asan'ny Satana eran'ny Madagasikara. Miangavy ianao ary Tompo, satria asa nandrano ny fiangonana zany mba hitari-dalana ary ampahery ireny evangelista miparitaka eran'ny Madagasikara ary tarika ihany koa ny asan'ny AFF amin'ny fiahina ireny mpitandrina sy evangelista manerana ny Madagasikara ireny. Tompo ataovy lakolosy eo anatin'ny sainay tsirairay avy, ao anatin'ny finoanay tsirairay avy, fa miandry anay ianao ka na iza mandre an'izao vavaka izao na eo anivon'ity fiangonana ity na iza eran'ny vazatany dia ampahafantaro anay fa rehefa ho avy ianao Jesosy Kristy dia anontany anay hoe mba firy moa ny olona nafahanao teo amin'ny fotoana izay nandalovanao nomeko anao teo amin'izao tontolo izao. Ny fanahy mahery ary zay, satria tsy vita ny vavanay sy ny tenanay no hanafaka an'izany, fa ianao Jesosy Kristy ilay mpanafaka no hanafaka anay, ary indrindra ame anay ilay fahefanafahanay manafaka ny hafa. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay efa nanafaka anay ary maniraka anay mba hitoro ny filazantsara no ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Efa nambara tamintsika teo fa raha ny zanaka tokoa no hanafaka dia ho afaka tokoa isika. Koa fotoana izao ametrahantsika
ny aretintsika ny olana rehetra zay mangejatsika fatorana rehetra zay mamatotra atsika dia apetrakintsika ao anatin'izao rojom-bavaka izao rojom-bavaka hitondrana ny ireo marary vavaka hitondrana an'ireo manana olana manana fatorana mba ho afahan'i Jesosy Kristy hitsangana amin'isika teto ny tompona andraikitra ny amin'ny izany. Mahatsiaro tena ianao zay manana olana angamany sy marary dia ho anao zao vavaka ataontsika rehetra zao. Andriamanitra zareo ny marary rehetra tonga eto amin'ity toerana ity ary mino tanteraka ny teninao zay manao hoe efa nitondra ny aretinay tokoa ianao Andriamanitra ny diakapaka taminay nasitranananay nohon' Jesosy tsy mivoamaly Seigneur mandrakizay zay mahatsiaro ny vesatry ny aretiny zany dia tolory tanana Jesosy sitrano izy Jesosy ary azony fa miasa ianao ka tsy misy mahasakana. Amen. Tondram-bavaka ny ankohonana izay sahirana izay Tompo, sahirana mitady ny ankohanina isan'andro satria very asa Andriamanitra ianao efa nilaza fa ankino amiko ny fiainanao dia mangataka izahay ataovy mahay manakina ny fiainana aminao ny olona izay manana olana amin'ny antony ara-pivelomana amin'izao fiainana izao. Mivavaka aminao izahay Jesosy mangataka aminao ihany koa ho an'indray mpianakaviana izay manana olana maro samihafa eo amin'ny fameloman'ny ankohonany. Ianao Jesosy efa nampianatra ihany koa fa izay rehetra miasa fatratra sy mahavesatra entana ka manatona anao dia hanome fitsarana ianao. Ataovy mahay manatona anao ny ray mpianakaviana rehetra izay tonga eto ankehitriny Jesosy dia ianao tokoa hanome fitsarana azy hamaly vavaka ane ianao. Ireo reny mpianakaviana izay manana olana ihany koa amin'ny fiainanao atokantrano Tompo dia ianao mahita, ianao mahalala, mangataka aminao izahay fa ao ny olana fa rehefa nangataka rehefa nandray anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy dia ho afaka amin'izany olana izany. Mivavaka aminao izahay Tompo ho an'ny zaza rehetra izay manana olana ihany koa eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny satria Tompo amin'izao fiainana izao maro ny ray aman-dreny toa tsy mahatsiaro intsony ny fitondrany ny zanany mba eo aminao no ny ady sy ny rotoroto izay atrehana isan'andro eto amin'ity fiainana ity dia adino ny fitondrana ny zanaka, adino fampiresahana amin'ny zanaka Tompo ka ny ankizy dia lasa mandeha mitady vahaolana any amin'ny hafa. Mangataka izay Tompo fa ao ny olan'ny ankohonana tsirairay avy. Eny Andriamanitra ianao mahita sy mahalala ny olan'ny tsirairay avy izay tsy voatanisa teto Tompo. Ampy anay, ampy manafaka anay amin'ny zavatra rehetra ianao ka izay rehetra nandray ianao androany mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany Jesosy dia raiso an-tanana ny momba azy manontolo ary ampalalao azy Tompo fa vao tsy mangataka akory azy amin'ny vavany dia efa azo ny sahady ny valim-bavaka. Omeo azy ary ny fatokina Tompo, omeo azy ny finoana fa finoana ihany koa Andriamanitra no tena mahatonga ny fiainany tsirairay avy ho afaka amin'izany olana izany. Izany no vavaka asandratra amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay sy mpanafaka anay. Amen. Rainay ho izay mindavy dia masinina ianarana mitondra ny fanjakanao atao misy sitraponao etiny tafaka nomozy rehetsazo ary milany tatamana sy rehetatana aza mitondra ianarana amin'ny fanjakanao azy anao fanjakana sy ary vinaranazy.
raisoa raha tanteraka aminao any Tsodrano omena sy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Itahy anao any tompoka hiaro anao. Ampamirapirany taviny aminao ny tompoka hamindra fo aminao. Hanahatra ny taviny aminao any tompo ka nome anao ny fiadanana. Amen. Soranay ianao Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao. Ianao no manafaka anay amin'ny herin'ny ota rehetra ka mampitoetra anay amin'ny fahafahana ary mitondra anay amin'ny tanam-pahasoavanao. Teo anao rery ihany eny voninahitra. Ho an'Andriamanitra ireriny eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia meko mitarika Kristófera Trema ny sehitra. Teka mafy be voninahitran'Andriamanitra sady alasantsika azy ireo endriky ny fitiavana sonona amin'izay. Asandrato lohanareo ry vavahady ary misandrato anareo ry varavarana fahadolo mba hidira ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy tompo, Jehova mpiady mahery, Jehova tompony maro. Izy no mpanjakan'ny voninahitra. Tani
Andriamanitra teo aminao hoe zay hoe Andriamanitra zao mampampiatsona teo aminao zay hoe atrano maraina Zao filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny mahavitra matak'izay fity aminao aorako sitraka fitiavana tsy an'izao tontolo izao natokay aminao ana nakaniniako I'm
Azar
ety an-tany tsy misy hiriko tsy fanatenako afa-tsy anao ihany tompony tompo mpanjakany mpanjaka no efa nofidiko tokananona efa tsy malavorary netiko tao ireo zavatra maro zay efa nambabony foko anarana fatimbana bodana tsotsope fitiavam-boly sy reo filipana de saika tsofoto fa mamikilota sy nanesiay de jesosy tompo tao ireo zavatra maro zay efa nambabony foko anarana fatimbana bodana tsotsope fitiavam-boly sy reo filipana de saika tsofoto fa mamikilota sy nanesiay tsy misy naray aza tamin'ireo lasa zorampitovina fa nitondra alahe fa asorenana vaky vino na misy azany fahafinaretana teto mandalo mahary tsindrindra ilay nofidiko anatiny maro tao ireo zavatra maro zay efa nambabony foko anarana fatimbana vodana tsotsope fitiavam-boly sy reo filipana de saika tsofoto fa mamikilota sy nanesiay de jesosy tompo tao ireo zavatra maro zay efa nambabony foko anarana fatimbana vodana tsotsope fitiavam-boly sy reo filipana de saika tsofoto fa mamikilota sy nanesiay Iara isika hoe de jesosy tompo zay manonona ny anarany tompo ovonjena ary izy eriany mahafonjy efa tonga zanako lahitatsy amonjy nivery raisy ny famonjena sarao an'izay fa manity ingoty mpanafake fantatika fa mpanavotsy iena natakitylione anavotany antikane jesosy ro mpanavotsy avy rehefa anavotsy ty olone miaraka hoe tsika ingo ty mpanafake fantatika fa mpanavotsy iena natakitylione anavotany antikane anareo jesosy ro mpanavotsy avre manavotsy anavotsy ty olone olalongoko mariny afakany emotsy jesosy avaorova takazo magatikane zinagaza refa mikaiky anao maoavotsy alongoko amandrianao ty paradisao andanitsy anareo luko lalongoko jesosy avao mba mandatsy izy tsy manisa heliky izy anao favatsika ambony tanana aminongo raha miteniten'Andriamanitra ty am'izao tontolo zao ity ahitanareo fahoriana tena misy zany amiseho amin'ny endrika tsy mitovy amintsika tsena iaby mila matoky sy marana tompo anefa tsika satria izy matokia izao efa narety izao tontolo zao meny tomponao mamapeo zany fandeseny zany ary azamena ny afazany tany mafy zay nananao longo
ndeha hiatika fitsaran-janahary mbolo tsarainy e miomana efatombotra le ny andro efatombotra ny andro tsy maintsy mandeha tsika rehetra zao tsy maintsy mandeha olo jiaby hiatika tian'Andriamanitra ndeha hanatsika zanahary tataidory dia mbola matoritory mifoazana iomana atao miavokonyakonana hoagamiraho alantra izy azarenaka mampatiaye amizay tsika retrosa vonina tsara miaviany ambondanana eo voniny tsenaze ivamonantanaka tisaraka ivamotana mpianakavyo aofaofay sara mila mifanohana ny kristiana raha misy ny lavo hareno izy reny mahatra indrindra ny lavo ka tsisy fanariny e mila miomana tsika jiaby hoe sady zany mila miomana tsika jiaby tsy hoela menewa hoagamiraho alantra izy kaopisiakana zao makaitolay tomponao angay miasika milena seuvuni tenaze ivamutananaka tisaraka ivamutana mpianakavyo buliaraka fatanina efa voninaromatsikato aiza yarabarana wankalana efa voninaromatsikato yarabarana wankalana Tsara umanare Dehana tika zanahari Dehana tika zanahari Dehana tika zanahari Sinjuvini buru manidina Zetima mafina bizinza Simitana wani amtsoputizi lefa wani Velen fonde Irayin chika zani andanitra Noma melu na finalitra Yadidi azi yari chumi kiarakara Chavila ni udi swantara Una fi Yota lafta mire Yana wara visya katuni teni Yuna finuna Kai baba kasi puna Yota lafta na reu Yota lafta Ako yuna finuna re Mana pena baba ka Puna yancho Tere univuni chazo anetsa Apita fini vuni na ita Macha faya na wizai fufunane Minufa ukara kareni Yota lafta nwire Yana wora minsia katuni teni Auchi yuna finuna Kai baba kasifuna
fahafahana sotoana zay tonisy amikatsaka zany fantatry fa fantatry n'izay nareo zany an-danja fa tokony anareo zany fakatrao aloha ny fanjakany sady zany eka katrao aloha ny fanjakany mandalo aneny eto an-tany ampinenao fahazamanany amizany ahoana ny toy akasotao aloha ny androany miotra lavitra hoe Aukiyuna pinona Kali mama kasih kuna Agak semua tanana Yota lapta mirena Ora minsia katuni teni Aukiyuna pinona Kali mama kasih kuna Imai reza dul fo win tupet fulasak fe Para ina ne nareo Ita nareo tukun fulatan de mantu Amen Lazao tsara izao toliana Lazao tsara fianakaviana Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Ahoana hoe Lazao tsara izao toliana Lazao tsara fianakaviana Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Iano amin'ny fanentana amizay Tena anao akaikina Ona mako Rinamako Rinamako Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Anareo Afmaty Lazao marne Ay sabe piaka ambony raiky Kanu efa malala Bari-bariana Bari-bariana katsambabaka Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Maraotsy kanu efa malala Bari-bariana katsambabaka Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Io ndray mafimafy no feo zay Rinamako SDK Lazao mana Zay mitsy eo yani Rinamako Rinamako Lazao e Ay sa zay latsitananao mafinaritra Lazao ny marina Maraotsika izay efa mino Farimbarimbaka manantino Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Maraotsika izay efa mino Farimbarimbaka manantino Lazao ny marina Jesosy aneka ho avy Rinamako
Tiaka be Christophe raha tia maranakastratsika zany so raha tokotsika mafimafy kokoa noho izany efa voninary vetsika eto atsangano tana zay tena voninary za vonina ampitianao amizay atsangano ny tanana faharoa zay milaza aza atsangana aloha za raha tsy miteny ina ny ananganana tanana atsangano ny tanana zay milaza somanana etaeta fa mba tianao no raisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao za tiako zany hoe Andriamanitra mandray tanana ny fiainana dia laza aminao androany nizanizitsika tsy raha avy tonga eto androany mety any amin'ny arabe ano mety misy anao aloha fa efa feno ny toerana eto amin'izao toerana efa natokan'izao misy anao mety tsy fantatro aiza misy anao fa mandeha an'izao feo zao androany tsy tongatonga ho azy teto ianao androany aoko fantatra ao zany fa Andriamanitra no mitana anao ka tonga eto androany ary anome hafatra ho anao izy androany faly vetsika andray hafatra avy amin'Andriamanitra androany faly sa tsy faly faly sa tsy faly vonina mankalana sa tsy vonina zao ny hafatr'Andriamanitra azy ho an'ny olona rehetra zay vonina andeha ho any amin'ny tany Kanana
zay mba nitondra baiboly dia mangataka anazy a mba hosokafana Jakoba toko faefatra andrininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy namakina ny teny ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra amin'ny fisakaizana amin'izao tontolo izao koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy ny afatro ny tompo atsika androany izay tonga eto izay nanangatana rehetra fa vonona dia ho any amin'ny tany Kanana sa vonona dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay nanangatana rehetra androany dia atsoin'Andriamanitra hisaraka amin'izao tontolo izao falitsika rehefa hoe ho raisin'Andriamanitra tanana amin'ny fiainantsika falitsika rehefa hoe hoentineo amin'Andriamanitra ny olana ho vahany fa na tia hamany olanao azy Andriamanitra na tia hamany olantsika azy Andriamanitra melohany hamany olana melohany andrasana tanana amin'ny fiainana dia milaza amintsika izy androany manao hoe misara amin'ny fomba fanao izao tontolo izao aloha fa narovina isika miombona amin'izao tontolo izao dia mitsangana ho fahavalo-panohatra an'Andriamanitra ary tsy afaka handray an-tanana amin'ny fiainantsika Andriamanitra efa vonona hikarakara Andriamanitra efa vonona hanafaka atsika fa miandry atsika izy manao hoe ianao ve mba vonona efa vonona ary ve tsika eto efa vonona ary ve tsika eto vonona ve ianao hisaraka amin'izao tontolo izao atsangany tana izay vonona fa hisaraka amin'ny fomba fanao izao tontolo izao tonga eto androany izao ny afatry ny tompo anao androany mandray fanapakevitra sahi mandray fanapakevitra androany okizay fitsangajangana okizay fisakazana amin'izany okizay fisakazana amin'ny fisotroana okizay fisakazana amin'ny fifohana amin'izay fomba fanao izao tontolo izao okizay tapahoatreo fa amin'ny fomba amin'ny fotoana hisarantsika amin'izany dia ho izy Andriamanitra raisiko tanana vikena na ovina isika dia ho sakaizan'izao tontolo izao dia milaza ny soratra masina any amin'ny Jaona aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao fa na izy ty izao tontolo izao tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray mandainga ny olona nitsoro mandainga ny olona raha milaza fa tia an'Andriamanitra nefa tsy mahafoy mifanao izao tontolo izao ary mamita tena ny olona tahaka izany milaza fa tia an'Andriamanitra nefa tsy mahafoy ny fomba fanao izao tontolo izao mazava ny tenin'Andriamanitra anao izay tonga eto androany okenao sa okenao sa hitsoro hanapaka amin'ny fifandraisana amin'izay fifandraisana amin'izao tontolo izao ary okenao tena hosa androany tena hitsoro an'Andriamanitra marina be dia be ny olona manam-paniriana hiaraka amin'Andriamanitra fa eo anatsehany amin'ny fiarahamonina eo anatsehany ankonana tsy matafatsoro eo anatsehany namana tsy matafatsoro fa mbola lasa ihany miombona amin'izao tontolo izao amin'ny firaisana amin'izao tontolo izao miantsoanao ny tompo androany tianao aneny Jesosy tianafaka anao aneny tompo e nahoana ianao mbola hifikitra hiazona an'io ihany hiazona ny fomba fanao izao tontolo izao io androany miantsoanao ny tompo androany nahoana te ho faty ianareo mibeba dia ho velona ianareo mibeba dia ho velona ianareo ny tenin'Andriamanitra tia ame fahavelomana anao ny tompo amelona zay rehetra endry fahafatesana eo amin'ny fiainana amelona ny ara-panahanao ny tanjon'ny tompo voalohany anangana anao ho zanak'Andriamanitra anananao antoka amin'ny fiainana mandrakizay ny tanjon'ny tompo voalohany miantsoanao ny tompo androany mibeba ianareo manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo koa izy fa hoy ny tompo raha hiverina ianao dia ho raisiko indray manasanao androany manasanao androany anolo tena tompo zasandray fanapahakevitra hisaraka amin'izao tontolo izao zay rehetra mba mangetahetenao androany anolo tena ho an'ny tompo indray mety efa teto ianao tamin'ny maraina
isanandro isa-minitra any Jesosy foana ianao andao atao indray mety mbola tsy tonga teto ianao zao ianao vao tonga teto atolory any Jesosy mifonao mba hahafaha mandray atanana ny fiainanao ao anatin'ity hira anankiray hoe reraiko feno andro inteny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra tsy mety ny fiainana lavitra an'Andriamanitra te ilaza aminao andro any ny fiainana tsara indrindra dia ny fiainana eo akaikin'Andriamanitra zany ny fiainana tsara indrindra tsy hoe fiainana feno vola tsy fiainana feno areny tsy fiainana feno fifankatiavana fa fiainana eo akaikin'Andriamanitra zay tsara indrindra zay ny tena tsara indrindra manaraka ny zavatra rehetra rehefa avy eo Jesosy Kristy miafaka atao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana anampy ho anareo izany rehetra izany so vavaka zao dia raha mila vavaka manokana ianao dia afaka manantona an'ireny mpananotsaina ireny manasanao anatin'ity vavaka ity oko fantatrao anao fa tsy mahaviteny ianao tsy afaka horery zany no miala amin'ny sigaranao io tsy afaka horery miala amin'ny tokanao io tsy afaka horery miala amin'ny fitsangatsanana io tsy afaka horery miala amin'ny fitetetony io mila Jesosy ianao anafaka anao anio androany mety ianao androany tena anaiky ianao e Jesosy io mila anao anafaka anako androany vavakatsika raha eo eto anatrihan'reto olona maro be reto mitorina ny anaranao fa mpanafaka ianao ary marina zany Andriamanitra taky nanafahanao mpanomponao maro be ary tonga nataonao vavolombelonao Andriamanitra no azahoana iantoka fitorina zany fanafahana amin'ny anaranao zany Jesosy Kristy raha eo nivezivezy ny olona maro nikarzava-tsoa Andriamanitra nandany taona maro nandany vola makarena fa tsy nahazo izay mahafapo Andriamanitra reraka fon'ny olona amizao amin'ny tsy fisiany vola tsy fisiany miasy krizy atao amin'ny firenena ferevitra ka ty afa-mitaka kozy tsy mahita lalakombana tapitalaka le malagasy fa androazay tompo velona amin'ny fanatenanay fa ao aminao Jesosy azo antena ina zavatra rehetra nanafatra anay ianao tompo androany isaraka amin'ny fanao zao tontolo zao siompona aminao Andriamanitra ahatonga anao andray atanana amin'ny fiainanay raha eo ndreo ireo vahoaka ireo miangavo amin'ny fananao masina tompo amango fony tsiraray avy natamy fomba hoana natamy fomba hoana Andriamanitra natongavan'reto olo reto androany dia fantatry tompo fanananao laha amin'ny fiainan'reto olo reto matonataonao tonga eto androany dia androany raha eo ka sy mifony olona tsy sana avy tonga reto androany ataovy tonga ao aminao Andriamanitra ataovy tafaray aminao Jesosy Kristy tompo afao Andriamanitra amin'ny fanangezany zao tontolo zao amin'ny fahazarana tsy hoetiny rivotra zao tontolo zao afao tanora rehetra zay tonga eto androany afao ndray aman-dreny rehetra zay tonga eto androany ao mpafatotry ny tebiteby ao mpafatotry ny lolompo ao mpafatotry ny fitsangatsangany ao mpafatotry ny fisotrony ao mpafatotry ny fifohany androany Andriamanitra tsy mahafatena zay olonao Andriamanitra fa ianao Jesosy Kristy lay maty avitra oana teo amin'ny hospitaliana mahafaka anay amin'izany araka ny teninao Jesosy tompona hoe raha zanaka anao afaka dia ho afaka tokoa ianareo amario zany te zany Jesosy androany raha isaraka eto raha samy ody zay rehefa tapitra zao fotoana zao andray fahafahan'Andriamanitra iaina fahafahan'Andriamanitra
ary hitona zany ho any amin'ny toerana misy anay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy nanaovaka samy favaka izany misaotra raha eo amen zay manatona ho tombotsy mba misy laviko mihitsy ary tsarovy zay tena zay foana tsy avy antsao marina izy fanota hibebaka fatiavany Jehovah dia mbola hita izy dia mbola akaiky izy ataontsika mifotsika rehetra zany izy zany aizany misy anao izy Isindana da sana fira wel ke famita
anao vavady hoe aina ny fetrana aza miala tsony amin'ny fahafanana ao anatinao eo tompolo Andriamanitra tompony tompo manjaka mpanjaka Purpui zany, asehoy zany, ataovy rery anao ny anaran'ny masina. Izy ireto koloni fanenay favori, Tsiza Jesosi. Anareo rery. Izy ireto koloni fanenay favori, Tsiza Jesosi. Batisa, Silvalina riunitanisa, Saureia no te hanena, Tifidira no kate komena. Uatika zayefa panzai, Mirusuang ilani nitrai, Titi peta tuluri nipeta, Agatawari nifayena. Tujitena, amiga sahi zaina nezena. Atui mi panai na hanapi, ia bina mi panu busabi. Tazemuti atujitena, amiga sahi zaina nezena. Atui mi panai na hanapi, ia bina mi panu busabi. Chicha se vita batisa, Silvalina riunitanisa, Saureia no te hanena, Tifidira no kate komena. Uatika zayefa pantai, Virusua milani nitrai, Titi pedra tuluri nitena, Agatawari nifayena. Barulho cada fraso, Portugalia sabiato. Que vinha me valena, Cama taúde no lutena. Barulho cada fraso, Portugalia sabiato. Que vinha me valena, Cama taúde no lutena. Uatika se vita batisa, Silvalina riunitanisa, Saureia no te hanena, Tifidira no kate komena. Uatika zayefa pantai, Virusua milani vitrai, Titi peta tuluri nitena, Agatawari nifayena. Ao calcio de visita, que saudade leva para ti.
Dia
fandray tana dia aza silelanelana tsony fitiavana didy tokana mainkon'Andriamanitra hoe tsy maintsy mifankaty isika mifamela helina isika fa yakatra ho any amin'ny Jerusalema vaovao io zay fean'ny afatra lanitra afatra mety nitarika ihany keo dia mbola tsy tonga an'io rafagna dia mbola tsy mipaika an'io rafagna aoka hibebaka ampibebaka ihany koa miala amin'ny ratsy fanao voavody hatramin'ny firenena sady zany Ira, ira, ande
no fiananane Itano misi le tanamasu Nanamasu de tave Tiamane tiu iro Ira mizamali no mano sesladi Sanire no fiananane Arabanko Ita Isa Rua Telu Victor Farasiamun Rai Ru Telu Kunata wan tumprerian afirna para le refrain fema yana ren Isa Rua Telu Setana tupo wamsiketa ya sodo nafinata vile hisa tunafinata hai hii zara tagamu mtana na sewe ni yauna tam jesu andruan mafinata sana Tikros Christophe Ratema muniona tika andruan fa jesu Christine niona tika andruana fa Christophe Ratema de fantsina ihany na itatika jesu Christine miteka ho any jesu zany tika Yaraka isangansika amarana ny fotoana yaraka ivavaka sika ry tompoandriamanitra rainay tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy tomponay sy mpamonjy anay dia misaotra anao zahay makasitraka anao zahay noho ny fotoana androany na ny maraina na ny hariva fa dia misandratra ny voninay trao reo ny vahoaka anao dia nangetaeta anao natany maraina natany hariva tsy ipastera nandehanany teto na ny fiangonana kabikely nandehanany teto fa noho ny etaetany ahitanao Jesu Kristy tsy nanosy botanana anazy ianao fa natsotra ny tananao andray anazy satria izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy misaotra Jesosy nandray anay misaotra nandray anay na antitra izay na tanora na kely izay na lehibe na inona toerana misy anay na fahaizanay dia nandray anay ianao misokatra ny tananao nandray anay tsirairay avy ary tsapanay koa tamin'ny hira rehetra izay nataonay teo fa nanokatra ny fonay koa ianao mba hidiranao sy hanjakanao engany tsy misokafana fotsiny zany baravarany fo zany fa amela hitoeranao maharitra mandrakizay eo amin'ny fiainanay araky ny fiantananay izay nataonay teo ankehitriny ary zay tompo raha isaraketo dia mba ianao ny elo lalana anay ny amin'ny toerana rehetra izay naleanay ka tsy teto fotsiny ny entanetany izahay teo amin'ny fandraisana anao fa hitazona anao Jesu Kristy ary hotazonanao Jesu Kristy any amin'ny fiainanay rehetra any amin'izay alehanay rehetra mba ho vavy olombelona izahay mba ho mpanafaka koa izahay satria efa nandray fanafahana teo anatrehanao izahay efa hiasa mahery anao tamonjy dia amin'ny anaranao ilay Jesu Kristy mpanafaka nametrahanay izany vavaka izany amen rano izay tonona amin'ny anarany tompo ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo
mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Voninahitry'Andriamanitra ireny ihany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika mahereza tompoko. Amen.